Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF manulchawanao ni fampalalam-baovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suluariv. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Mahazoana ny fanafiana sy ny fanendana amin'ny endriny maro tao anatin'ny roa herinandro izay ny tsy fahampin'ny mpitandro ny filaminana manao fisafona iny fotony no mampirongatra izany ka antony antsoava ataon'ny mponina ny fanjakana andray fepetra entitra. Niteraka fitohanan'ny fifamoivoizana goavana ny fahampitehan'ny lalana eto Antananarivo izay namafisy ny rotsakorana omaly. Ny janona ho kabary ambony latabatra ihany ny fandraisan'ny fanjakana tanana ny fanamboarana ny lalana eto Antananarivo araka ny filan-kevitry ny minisitra ny 7 Jolay. Mitaky ny anefa ny fanjakana ny billet d'avion ho an'ireo mpianatra nahazo vatsim-pianarana ny Maroc araka ny fampanantenana nataon'ny filotan'ny Casablanca ny volana Oktobra 2024 ireo ray aman-dren'ny mpianatra. Zarizary ihany koa ny fandraisana an-tanana ireo mpianatra amin'izao fotoana hoy ny fanazavana. Voasazy gadra herintaonatra ny maizina miampy lamany 7 miliara ariary i Pascal Damodar Kogani sy Pascal Damodar Minaksi araka ny didim-pitsarana izay nivoaka. Izy mianaka ireto izay voasaringotra amina fanaovana osoka tamina menaka mitetina 7 miliara ariary. Ny vaovao farany ankilany tsy hita na aiza izy mianaka ireto ankehitriny. Any ivelany, ivory ny mpitarika eo anivon'ny CEDEAO ny alakamisy ho avy izao. Iresahana makasika ny zava-misy any Niger amin'izao fotoana. Tsy hisy araka izany ny fanetsehana ireo tafika na efa nifarana aza ny fepotona nomena ho an'ireo nandrombaka ny fahefana. Manatitra ny arabatra ny tombo-kilasy tongovavy tonga soindray atao anaty fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity alety manasa anao ihany koa anjo izany hatramin'ny farany hoe tsika manokatra ny fampalalam-baovao tsy milamina mihitsy ny tany manerina nosy tsy antsaha tsy antanàna tsy atoandro tsy alina isan'andro rao dia mitaitaindava toy ny Sobakaka Ambodirina ny vahoaka malagasy vo ary naratra mafy ny mpanao gazetinay eto amin'ny Kolo TV. Andro vitsy lasa koa dia niaran-daroka ny namana mpanao gazety eo amin'ny Viva inona loatra ny manjo ity fiarahamonina eto Madagasikara ity amin'izao fotoana izao matoa an-dahatsoratra. Tsy hoe vonina namana mpanao gazety miara-miasa aminay eto amin'ny Kolo TV Gaëtan Andriatsilavo sy ny namana ao amin'ny Viva Martial Randrianarson no anaovana izao matoa an-dahatsoratra momba ny tsy fandriam-pahalemana sy ny tsy filaminana anio izao. Rehefa tafahoatra dia tafahoatra. Mila tsy ho zaka intsony ny von'olona, ny fandratran'olona, ny vakitrano, ny fandrobanina fananan'olona. Miaratsy andro manalina ny fiarahamonina, mandry lavoloha ny vahoaka, miravoravo tanana ka malaina amokatra sy malaina miasa. Inona tokoa moa no ilofosana miasa sy mitady vola nefa orobain'ny jolahy anatin'ny indray mpimaso? Inona no itsembohana hamelomana vady aman-janaka nefa orobain'ny dahalo? Inona no andaniana fotoana mandrakalina mitady vola nefa tafiany jolam-boto eny an-dalana? Mahonena ny zava-misy. Ny dahalo azo moa tany Tomasina tany 50 kilometatra monja miala ny tanàna dia sa manafika tanàna iray manontolo nefa ny mpitondra fanjakana ny governemanta iray manontolo any Tomasina manao baolina. Fiantsiana tsy misy ohatr'izany, tsy matahotra ninona intsony ny dahalo sy ny jiolahy ka manana basy sy bala ary fomba sy marobery zareo. Ny any mpitandro filaminana aza fitsinoany any dahalo ny fitaovam-piadiany. Aleo tsorina fa tato anatin'ny taona vitso ny tena nirongatra ny tsy fandriam-pahalemana sy ny tsy filaminana. Ny antony, tsy mananasa ny olona, tsy manan-katokana, tsy manana amelomana ny vady aman-janaka. Dia lasa manao foana, mangalatra tsy fidiny. Fa manana andraikitra goavana amin'izany ny fitondram-panjakana. Tsy ny fitandrona ny filaminana sy fanenjehan'ireo olon-dratsy ihany mantsy no anjara andraikitry ny fanjakana, fa indrindra mitady ny hevitra mba tsy hanaonao foana ny olona. Mitady hevitra mba hisiany asa,
mba hamokatra mba ho afaka mamelona ny vady aman-janany. Ny anjara ndraikitry ny fanjakana dia manatsara sy manamora ny sehatra ivelarana sy amokaran'ny olona. Tsy nisy anefa izany rehetra izany, samy manao izay mety sy ivelomany ny tsirairay. Tsy misy tetika asa matipaika napetraky ny fanjakana momba ny asa. Dia izao ny vokany, manampitrotraka ny fiparitahan'ny zava-mahadomelona ka tsy tompony tena nitsony izay tratran'izany fa manaonao foana izay tsy mbola fahita teto Madagasikara. Ka na tsy angalatra aza dia midarikolona fotsiny izao. Mbola hoekena ihany ve ilay fitenenana miaro fanesoana hoe ny hazavoany. Mirary fahasalamana haingana ho an'ireo tsy salama rehetra vokatry ny asan-jiolahy. Mirary fiononana ho an'ireo namony havana vokatry ny asa ratsy ny tsy valahary. Ary maniry fanasaziana faran'izay enjana ho an'ireo jiolahy sy dahalo. Mihamazovana araka izany ny fanafihana sy ny fanendahana amin'ny endriny maro. Tato anatiny 2 herinandro izay, tsisy na tsy ampy ireo mpitandro ny filaminana manao fisafona eny fotony. Antony mampirongatra ireo tranga tsy fandriam-pahalemana raha ny fitarainana avy amin'ireo mponina araky ny aingy avy amin'ny fanadiadiana. Natao tamin'ity androany ity manao antsoava mpitondra fanjakana araka izany izy ireo. Hijery akaiky ny toe-javatra tahaka izao. Misy eo amin'ny endrika maro ny trangana tsy fandriam-pahalemana eny anivo ny fiarahamonina amin'izao fotoana raha ny zava-misy ankehitriny no jerena, fanendahana, sinto-mahery, vakitrano, famonoan'olona tsotra izao sy ny maro hafa. Ety akadimbahoaka zao tena manjaka mihitsy ny sinto-mahery sy ny manendaka io maizimaizina ianao mandeha dia efa betsaka no mitaraina, betsaka no mitsoka mitaraina tsy samiboaka amin'ny alina mihitsy amin'ilay fandriam-pahalemana ety. Rehefa faritra maizimaizina aloha dia tsy azo andanana mihitsy amin'izao. Amin'ity sisiny ity zao ny jiro ratsiratsy amin'ity dia betsaka ny olona tsy sa mandeha anina amin'ny anina satria maizimaizina amin'ny lalana mivoaka any. Tsy azo andehanana amin'ny alina tsony zany le Antananarivo renivohitra. Ohatranay amin'ny Tosy iny raha vao maingana ny fitsasany efa sarotra mandeha rery fa mifampiandry ny lavidavitra eny miara mirotra fa zay vao possible. Zay le amin'ny alina fotsiny zany zay. Fa amin'ny atoandro indray na atoandro be nanahary zao aza le casse-point dia tonga dia misy mandrava tonga dia menace basy sy ny sisa. Dia eo zany le mampirongatra azy. Tsy ny isan'ny mpitandro filaminana no olana ho ireo mponina fa ny fahavononana mongotra ny tsy fandriam-pahalemana. Elakelan-trano raha famody raha vao milatsa mihoatra ny amin'ny sivy ianao mivary sasany dia efa tsy afaka mody tsony amin'ilay maizina le elakelan-trano. Mpitandro filaminana moa tsy mitsofoka any anatin'ny elakelan-trano. Ty amin'ny goudron zalany no tena miasana dia misy ary ny laronde ataon'ny zalany. Dia ilay jiro zany io moa zany efa rahantsika mahita io. Tena tsy voavaha mihitsy zany dia be zany ny lesoka ny tena marina. Mpitandro filaminana mety misy tsy miasa ny sasany. Tsy manara-maso ohatra mivariana fotsiny eo amin'ilay famezivezen'ilay tôbily izy fa tsy mijery anakafa. Tsy hita taratra hatreto ny fanatanterana ny velerany filoha Andry Rajoelina mahakasika ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Ireo mpitandro filaminana izay tsy araka izay anarana izay fa tao zary lasa tao hery famoretana sy raha matahora amin'ireo maneho hevitra, indrindra ny manohitra ny fitondrana. Tsy tsapa ilay hoe miaro ny vahoaka sy ny fananany raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Andrasana ny fiovaam-piatsika ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony manoloana izany, ny fametrahana paikady matipaika hamerenana ny tsy fandriam-pahalemana ny sasy any an-tanàna, isamborana ireo olon-dratsy ary ny fitsarana ihany koa hanome sazy mifanaraka amin'izay. Vokatry ny fampitihan'ny lalana amin'izao fotoana izao, ny tohana nandritra ny ora maro ihany koa ny fifamoivoizana teto Antananarivo taorian'ny Androtsakoran'ny Maly. Hatramin'ny androany, anjanona ho kabary ambony latabatra ny fanamboaran'ireo lalana ratsy. Eto Andrenivohitra araka ny tapaka nandritra ny filakevitra minisitra ny 7 Jolay 2022. Lasa teo ahina ho raisina ao anatin'ity lalana feno lavaka ity araka izany. Ireo delegasiona vahiny handray anjara amin'ny lalao nosy hoy ireo mpampiasa lalana tamin'ity androan'ity. Daniela Mino Arso. Ny tohana nandritry ny ora maro ny fifamoivoizana manerana n'Antananarivo renivohitra, raha tsy laza fa tsy niteny amin'ny Vatobe, 67 hektara, Ampasika, Andavamamba. Araka ny hita teny an-toerana, noho ny famaroan'ireo lavaka amin'ny lalana, nampiany ranon'orana omaly no fototra izany. Antananarivo izay andray vahiny amanjatony maro, avy amin'ireo nosy manodidina afaka herinandro vitsy. Hatreto, tsy mbola misy tokotany ny fanamboarana ireo lalana nampikaikaikany maro sy mahatonga ny fitohanany fifamoivoizana ireo.
lalana ratsy izay efa niainan'ny mponina teto Andrenivohitra nandritry ny volana maro ary isany efa fampanantenana tao anatin'ny filakevitry ny minisitra ny 12 Martsa 2022 lasa teo ary mbola namafisina tamin'ny filakevitry ny minisitra manokana ny 7 Jolay fataon'ny ministerany ny asa vaventy lara-pahamehana ny fanamboaran'izany. Hatramin'ny androany nijanona teo ambodin'ny sotry izay fanamboaran-dalana teto Andrenivohitra nataon'ny fanjakana Foibe izay. Velotaraina ireo mpamily fiara fitateram-bahoaka izay lanora maro tanatin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Misy fiantraikany mivantana amin'ny fidiram-bolana izy ireo ny zava-misy androany. Efa nisy 20 minitra zay vokatry ny faratsin'ny lalana tsy fivakisan-doa fetiny ra-panjakana dia otratry ny fahavaratra indray ny ratsin-dalana dia vao may mety ary mety avy roenina fitoelana izao ny fitohanan'ny fifamoivoizana raha mbola tratry ny fahavaratra izao satria vokatry le oran'ny kijakely malana natonga an'io. Ty lalana ratsy ty tokony mahatonga an'io. Zay zao amin'ny fito miarana akatsy tankeo. Efa zao amin'ny firy zao le zao. Isan'andro zay mahavita toro efatra miakatra toro 5 zao nefa zay vao toro faty antoka ao anay mihitsy ilay satria ny patron zao tsy malala zao fa tsy maintsy very somafeniny tsy maintsy horaisina. Kanefa ny raha zao ny zavatra misy dia tsy tratranay mihitsy ny very somahenjehany. Fa eto amin'ilay lalana aloha zany tena olana amin'ilay izy. Isan'andro zay mahavita toro 7, 8, 9 ara. Fa presque hoe 7 eo. Nefa raha zao fandeha ny aloha tsireo. Afiro. Mety afiro. Amin'ny 12 latsaka zao mety any toro 5 any raha be indrindra na 4. Ankoatra ireo fiara nihitsoka nandritry ny fotoana maro. Napana misarotra ireo mpitondra kodiaran-droa ihany koa ny faratsin-dalana raha ny fanazavana. Tena nanahirana be misy sady mikatso be hatrany. Hatrany itosy io nefa mikatso. Efa teo amin'ny adiny iray teo ngamba ny hatrany itosy. Nakaty. Tsy dia lana zay fa mety eo amin'ny atsasakadiny ohatr'izany raha tena misy ny ambodiazy fa tamin'ity tena nitohana androany no le lalana ratsy io. Mitery le lalana ratsy sy le ioram-potaka le orana maly iny tena navoany io ngamba. Io zany ny olana an'io le resaka fikojakojana lalana tsisy mihitsy. Dia izay mahatonga an'io voalohany vao avy arany io rano dia zao zavatra mahazo antsika. Maika fa rehefa tena fahavaratra zany dia mety ho zava-doza io. Ala izy indray zany rehefa le any tokony mbarana asa. Azonao fa tsy fanambarana fotsiny fa nitsika nge mijanona fanambarana fotsiny. Ohatrany hoe promesa mibobaka zany fa le fanatotosaina tsy misy mihitsy. Zay le izy. Ho vita tao anatin'ny herinandro ve ireo lalana ireo hoy ny fanontaniany mpampiasa lalana sa tsy handalo eo ireo vahiny antony tsy hanamboarana izany. Raha ny hita aloha hatreto saika efa noravana avokoa ireo toerana fantatra fa ho lalovan'ireo delegasiona vahiny handray anjara amin'ity lalon'ny nosy ity ary efa saika notapenana avokoa ireo lalana misy lavaka. Mampametra-panontaniana manoloana izany ny hoe tsy mendrika hisitraka foto-drafitr'asa tsara ve ny vahoaka malagasy izay mandoa aba sy etra isan-karazany ireo. Aiza ho aiza nitamberina ndraikitry ny mpitondra manoloana izany. Navelan'ny fanjakana Foibe ho takin'ireo lalana eny amin'ny Pasika sy ny manodidina ve ny lalana rehetra eto Antananarivo raha tsy handray ny lalon'ny nosy Madagasikara. Ireny ny lalana eto Andrenivohitra Madagasikara amin'izao fotoana izao asa manahoana izay lalan'izay any amin'ireo komunina kilometatra maro miala ny Renivohitra. Fa diso ny filazan'ny filoha Andrajoelina fa 50 kilometatra miala n'Antananarivo dia efa tsy mahafantatra momba ny fizakan'ny zopirenena Frantsay. Un groupement des intellectuels pour le développement de Madagascar, RESABE, enanivon'ny fiarahamonina trano zany ary miandry toy ny rehetra izay ho fanapahany fitsarana avy momba lalam-pandrenana amin'ity raharaha ity ihany koa ny any fianaratsoa araka ny fanadihadian'ny mpanao gazetinay any antoerana. Aingorakotondrina. Mia manakaiky hatrany ny fotoana ahafahan'ireo izay maniry hitondra ny firenena mandritry ny 5 taona manatitra ny antota taratasy firotsako vidiana eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Isan'ny andrasan'ny maro amin'izany ny momba ny filoam-perinasa ny amin'ny hoe ao isan'ny kandida ve inona ny didy avoakan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana momba ny fitoriana azy amin'ny fizakan'ny zopirenena Frantsay. Ity raharaha ity izay mahalinan'ny maro na aiza fa tsy araky ny nambaran'ny filoha. Dia tsy fianaratsoa zao maheno ao hoe rehefa mbola amin'ny tous les débats amin'ny resaka nationalité fa ozy filoham-pirenena nandritra ny émission télévisée nataony hoe rehefa 50 km miala ny Antananarivo dia tsy maheno tsony an'le resaka nationalité. Tsy marina zany Andriamatoa filoha na ny olona ny ambany ravikazo mbola miresaka an'izay hoe malagasy ve no mitondra ny malagasy sa Frantsay no mitondra ny malagasy.
ilay resaka hoe 20 centimetatra aloha ohatrany manambany zavatra na manamora zavatra ny zavatra nyteneny monsieur le président de la république na iny 20 centimetatra any aminao iny ndre matofo loha ka amatarany ny olona hoe ny filohanay ve hoe ka manana filoham-pirenena ihany koa na hoe intérêt ny zary ny noarovan'ny ny filoham-pirenena ny an'ny malagasy ve sa ho an'ny ny firenena azo an'ny nationalité zay ny question mila mipetraka am'izao hoe mamaly ny filan'ny vahoaka ve ny filoham-pirenena nandritrany teo sa niaro ny tombosoa ny firenena ananany national tsy ivina saika ny ankolafokely rehetra manerana ny nosy no tohina tamin'ny fivoahan'ny taratasy milaza ny fizakan'ny filoham-pirenena sy ny ankonany ny zopirenena frantsay izay no amafisiny nandritry ny fandarana manokana tao amin'ny fahitalavim-pirenena ny volana jolay teo andrasana taoriny io izay fanapahana ho raisiny ACC hoy ny teo anivon'ny groupement des intellectuels pour le développement de Madagascar atao fianaran-tsoa hatreto aloha raha ny lalàna no jerena efa tsy tokony surprise intsony izay didy hoy antrany ny fanehoan-kevitra raha ny voarakitra ao amin'ny code de la nationalité ao amin'ny andininy faharoa-ambefapolo akoatra izay manoloana ny fampiakarana avo efatra eny ny caution araky ny fanapahan-kevitry ny fahefanam-panatanteraka nanambara ity vondrana ity fa fomba maro manaraka ny lalàna no azo ampiarina raha tiana ny ampiena ny isan'ny ho candidat filoham-pirenena fitondra fanjakana ve izany no mamaritra hoe iza no adversaire politikany ho amin'ny fifidianana ho avy eo sa iza maro ny olona manan-kevitra maro ny olona manampahaizana fa mety tsy manana 200 millions d'ariary raha tokony hoe mampiala an'le candidat farfelu araka ny tenen'ny président de la république maro ny système atao amin'izany ny any France zao misy le système de parrainage misy parrainage ho an'ny candidat zay vao misy fetrana parrainage tadiavina ho an'ny candidat iray vao afaka vidina ho filoham-pirenena izy vao afaka mirotsaka ho candidat izy misy koa na hoe afaka apetraka koa ny zay hoe misy diplôme koa le afaka accessibilité amin'ny fitondrana satria tsy kilalaon-janja ny fitondrana firenena fa mba mila olo manam-pahaizana mavitrika ary manana vina maharitra fa tsy fizarana récontenu ny fitondrana firenena ampy izay ny andrakandrana amin'ny fitantanana ny firenena hoy ny teo anivon'ny groupement des intellectuels pour le développement de Madagascar na ny ZIDEM mila olona niomana sy manomana ary manana vina mazava ho tanterana mandritra ny 5 taona ny firenena ka nalazy ao anatin'izao lavaka mangotsikotsika izao fa mitaky ny any efany ny fanjakana ny billet d'avion ho an'ireo mpianatra anazy va tsy mpianarana ny Maroc araka ny fampanantenaina nataon'ny filoham-pirenena nandritra ny dia ny tany Casablanca ny volana oktobra 2022 ireo ray aman-dren'ny mpianatra amin'izao fotoana izao tsy araka ny tokony ho izy ihany koa izy ireo ny fandraisana ny tanan'ireo mpianatra ankehitriny ka mampametra-panontaniana ny fanomezan-danja ny fampianarana ny zaza malagasy izay heverina nandratra avo ny firenena raha ampitso roa taona sy tapany aty aoriana andefasan'ny fanjakana malagasy ireo mpianatra mendrika nandritra ny fanadina-panjakana baccalauréat 1.2 anio fianarana any Maroc tsy mbola nalohan'ny fanjakana ny billet d'avion n'ireo mpianatra izay nasaina ny antony iray aman-dreny araka ny fandaminana ary ifay ny fanjakana aorian'izay raha lasa ny zanakay nahazo bourse ary lasa nandeha nianatra tany any Maroc tamin'ny volana février 2021 dia nasaina nandoa ny antoteny zay ary dia tena nahetsiketsehana be mihitsy satria tsy maintsy nandeha tamin'io fotoana io efa nisokatra ny lanitry ny Marocanina ka dia lasa ary ny zanakay dia nanomboka teo zay karakara ny taratasy remboursement frais-ny ankizy dia nitsosa tetsy teroa zay tompoko ary efa tena hely zay hoe tsy efa tokony efa naverina ny volan'olona enjehana daholo zany amin'izao fotoana ka dia tena mangataka izay hoe mba roviana ny anjaran'ny mpianatra zany mba hanorenanay le volan'ny samborinay tompoko fampanantenana trano no setry ny fangatan'ireo ray aman-dreny ny amerenana ny vola nandritra ny fiaonan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ramatoavadiny tamin'ireo diaspora malagasy tao Casablanca Maroc ny 7 oktobra 2022 mbola nampanantena ny andoavana izay billet d'avion izay ny filoham-pirenena ohatran'izay ihany koa tiano mila jerevana kely fa mba mila lista ihany koa mikasika an'le hoe remboursement na billet d'avion afaka atao zao zany tsy hifanampy ary izay ny fitonza dia mampirisika anareo mihitsy mba
ahafahanareo manohy ny fianarana tokony ho ataonareo aty a. Tsy mitazona ny teny nomeny ny filoha treto ho iatran'ireo ray aman-dreny izy ireo izay tsy mahazo valiteny mahafa-po mahakasika ireo fitakiny. Natsona indray zay a tamin'ny volana marsa teo a de tonga tao zay de hoe efa nikarakaraina ny dossier anareo a rehefa lasa miandro ordre du jour any amin'ny premier ministre de niandro foana zahay ary amin'izao fotoana ary a de efa nisy resaka hoe efa lasa ny amin'ny trésor mihitsy ara le taratasinay a de tsy nisy resaka ihany hatramin'izao a ka zay ny antony iverenanay hoe aiza ho aiza andriamatofiloha ny promesse présidentielle tany Casablanca zay andrasanay satria efa tena latsaka katerena ny zanakay hatramin'izao fa de enjehanay ny fiainanay aty Madagasikara enjehanay ny zanakay any. Tsy araka ny tokony ho izy ihany koa ny fandraisana ireo mpianatra amin'izao fotoana ka mampametra-panontaniana ho ireo ray aman-dreny ny fanomezan-danja ny fampianarana ny zaza malagasy izay heverina anandratra ny firenena rahampitso. Raha ity fandefasana mpianatra malagasy makany Maroc ity, fiara-miasa eo amin'ny Office de la formation professionnelle et de la promotion de travail avy amin'ny fanjakana marokana sy ny AMSI na ny Agence marocaine de coopération internationale no angady sy vinahitana azy. Araka ny fifanarahana, mpianatra malagasy 20 isan-taona no hisitraka ny vadim-pianarana any Maroc. Ny fiantohana ny sarandalana sy ny tambin-karama fiorenana ho an'ireo mpianatra no anjaran'ny fanjakana malagasy izay mbola nambarany fahavitany araka ny filan-kevitry ny minisitra ny 2 novambra 2022. Izao ny zava-misy tsy vitan'ny fanjakana malagasy ny andraikitra tandrify azy anka fampanantenana no sisa entina ho an'ireo mpianatra sy ny ray aman-dreny. Fianakaviana very-hevitra sahirana amin'izay arapaka zanaka miala an-dakilasy santionany amin'ny fahasahiranana mianjady ireo mpiasan'ny orinasa Sekrène noho ny tsy fisitrahana karama tao anatiny 12 volana amin'izao fotoana izao. Izy ireo izay nanamafy fa avy amin'ny tsy fahaiza-mitantany fanjakana no nampitokizo ny toeram-piasany ankehitriny. Karama 12 fanjava na 12 volana no mbola tsy nisitrahany mpiasan'ny orinasa Sekrène atreto. Ny fitondram-panjakana tary ny Filoha Rajoelina no fototry ny fahasahiranana mahazo ny orinasa hoy izy olo tenany mpiasa no izy nametraka ny mpitantana tsy mahomby izay ampangainy fa fototry ny hirifiry ny jaly ny mpiasa. Tsy mitsahatra ny mpiasa nanambara fa bilan négatif ny azo ny orinasa hatrizay nefa tsy mety mandray anjara manandrify azy ny fitondram-panjakana malagasy. Zay mpiasan'ny Sekrène tsy mandray karama efa 12 fanjava tagnatin'ny 3 taogno zay hihinagna sa tsy hihinagna fanjakana tagnatin'ny 3 taogno zay 5 kilo vary mba namiany fanjakana malagasy mpiasan'ny Sekrène zay tsy mandray karama. Ny zanakanay efa voaroaka mianatra va tery na 12 fianarana malahiry zay président ny fanjakana misy no mamono Sekrène. Ino ny antony ahafahany amin'ny volana fa fanjakana namono Sekrène. 2010 12 mars 2010 DG nay napetraka teo. DG zay nampitarainganay hatramin'izay fa tsy mahomby raha. Mbala tazony ny fanjakana ny fandimby 2010 2023. Izy farany tsy mahomby nefa izy farany nadignela. Maty Sekrène amizao. Zahay nila vonjy. Nangataka hoe vonjea zay président. Fa hoy zay hoe ny fanjakana malagasy mihitsy tompon'andraikitra amin'ny famonoana Sekrène. Satria mitaraigny zay nagnaboaka bilan mbala tazony ny fanjakana fo fa tianto. Tsy mitsinjo vahoaka ny fitondran'ny Rajoelina ho iatrany Arsène Jacob ka fadiranovana tsy manan-koanina ary very fanahy mbola velona ny mpiasa mandony fotsiny ny volan'ny mpiasa mpisotro ronono ao amin'ity orinasa ity noho ny ity orinasa ity tsy nalohany adidiny ao amin'ny CNAPS. Ya mbola zay mpiasan'ny Sekrène miatriky écran eto Andriamatofiloha. Izay tapaka karama amin'ny cotisation CNAPS lettre 2009 nefa jusqu'à tsy avoefa. Vokany ny retraité ny mpiasa maratra am-perinasa miala maigny mba atao kory ma zay vonjeo zay président fanjakana misy izy io
efa tsy miraharaha vahoaka donc e hoy zay hoe izy koa mbola managna liogasy président zay mieritreritra fa mbola mila fanohanana ataony vahoaka ny Antsirana fa olagna secret amiahany mpiasan'ny secret fa setra zay atao sahirana etetany mpiasan'ny orinasa secret ny hananana filoha zay mitsinjo ny sosialy ny mpiasa na eo aza ny fiakarany vidiny entana amin'izao fotoana izao mitsinjo ireo ray aman-dreny mampianajanaka ny SOP Avenir eny Anosibe sy eny Ameritsatosika amin'izao fotoana izao tsy misy fiakarany arak'izany fa amidy amin'ny vidiny mirary hatrany ireo fitaovana rehetra ilain'ny mpianatra entana anampiana ireo ray aman-dreny amin'izao akatoko ny fampidirana mpianatra izao onona saina mikakaka ny ray aman-dreny manoloana ny fiakarany vidin'ireo fitaovam-pianarana manoloana izany indrindra no nahatonga ny SOP Avenir nitazona ny vidiny entana teo aloha ka hiavany amin'ireo mpivarotra eto Antananarivo mirary ny sara ny fitaovam-pianarana ho an'ireo mpanjifa sendra ny mpanao gazety tena antony safidianako ny SOP Avenir zany ny mora kokoa ny fitaovana raha par rapport amin'ny hafa mahafapo ny fandraisana mirary koa ny vidiny manentana ho an'ny ray aman-dreny mpianatra izay hampiditra mpianatra mbola tsy nahazo fitaovana dia tena nareo hoe safidy ny SOP Avenir zay zany tamin'ny herintaona fa tato any nividy fourniturany zanakay tato any SOP Avenir dia ato zany hita daholo ny mombamomba ny ankizy rehetrarehetra tsy mila mivezivezy be makaizy ianao fa hitanao ato daholo dia rehefa niteny tsara lalàna fa ato zany mirary koa ny vidiny fanentanana ho an'ny ray aman-dreny zany dia izay mbola tsy nahazo fitaovana ny ankizy dia makanisa atao ny SOP Avenir fa hitanao ato daholo tsy mila mivezivezy be ianao an'izay tsy reraka mandeha bisy fa tonga dia ato ho mora kokoa araka izany ny fampidirana mpianatra miaraka amin'ny SOP Avenir ato amin'izany hoe SOP Avenir izany dia ahitanareo ny vidin'entana izay mora indrindra toy ny kahie zao manomboka amin'ny R1,00 monja dia efa azonao kahie farany izay tena tsara nefany mazava tsara ny tsipika toerana roa no afaka anjifanareo ny entana fitaovam-pianarana ato amin'ny SOP Avenir dia toy ny Imertsetoska zao eo akaiky alolo kely ny Accès Bank izany hoe akaiky ny SMEC ihany koa na tournon kely miditra ny Imertsetoska iny no nareo ny fitaovam-pianarana ho an'ny SOP Avenir Imertsetoska misy ihany koa anefa ny SOP Avenir ety Anosibe ety ampitany assurance mama Anosibe tsena izy io izay no antony anetanana anareo ho anareo ray aman-dreny mpianatra izay mbola mitady hoe aiza ny ahitana ny fitaovam-pianarana mora kanefa ny mirary dia mirary misokatra ny alatsinainy izahay hatramin'ny asabotsy manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 10 vary boba be ny fitaovam-pianarana ny vidiny izay mirary dia mirary hitanareo aty dia izay ihany koa no entsika amin'ny sendo vetivety ao anaty doka fohy manapitafa vetivety ary Tombola Somaro 10e édition Paris mazahoa fiara vaovao be moto VTT ary loka maro be tsotra ny fandraisana anjara alefaso SMS amin'ny 038 88 811 11 ny hoe Somaroho espace non complet anarana feno SMS ray 2000 ariary fandefasana SMS illimité ka mandraisa anjara hatramin'ny 11 août 2023 ho avy zao misy fisaliagna isaka ny telo herinandro miaraka amin'ny Telma izaragna voyage tout frais payé Anosibe mandeha festival Somaro karakory Paris. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF.
Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France, le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la PMI Madagascar. Briquet BIC. Comptez sur BIC. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet BIC Maxi. Briquet BIC. Comptez sur BIC. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet BIC Maxi. Tenatra ny arahaba ho antsika rehetra mbola miara-dalana aminay ao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Voasazy gadra herintaona tranomaizina miampy lamandy 70 miliara ariary Basikar Damodar Gokany sy Basikar Damodar Minaksi araka ny didim-pitsarana izay nivoaka. Izy mianankireto izay voasaringotra amina fanaovana osoka tamina menaka mitetina 70 miliara ariary. Tsy vao izao fa efa nisy raharaha maloto maro ny akaran'izy ireo fitsarana hatramin'ny taona 2024 raha ny fanadihadiana natao. Ny vaovao farany voaray ankilany tsy hita na aiza izy mianankireto amin'izao fotoana izao. Honina saina. Voasazy gadra herintaona tranomaizina miampy lamandy 70 miliara ariary i Basikar Damodar Gogany sy Basikar Damodar Minaksi araka ny didim-pitsarana izay nivoaka. Ankoatra azy ireo ny teratany malagasy misy aroa. Nivoaka ny didy, tsy hita no misy ireto olona voasazy ireto raha ny angom-baovao natao. Tsy haina mbola eto Madagasikara na tafaporitsaka any ampitan-dranomasina. Tsy ahivina, huile de palme mitetina 17 miliara ariary no sarony sampandrarambana ramaso ny fahasalamana sy ny kalitaon'ny sakafo. Voasaringotra tamin'izany ireto mpandraraha eo amin'ny fanafaran'entana ireto ary isany vesatra ny anjehana azy ireo ny fanaovana osoka teny amin'ny fahatseranana sy tany amin'ny hetra fa ihany koa famitsimbola araka ny famotorana nataon'ireo tompona andraikitra. Raha ny fanadihadiana natao, tsy voa izao ireto mpandraraha ireto no niakatra fitsarana vokatry ny alatra, fanaovana osoka, fanodiko-dinam-bola ary ny fisolokiana fa efatra amin'ny taona 2024. Raha ny angom-baovao natao hatrany, voatratra izy ireo dia efa nitady ny fomba rehetra ahafahana mitsoaka, miala amin'ireo vesatra ny anjehany fitsarana azy ireo. Eo ihany koa mba ho afaka ahazo indray ireo entana izay nogiazan'ny fanjakana. Isan'ny fomba ataon'izy ireo amin'izany, ny fanononana anaran'olona ambony eo amin'ny fitondrana sy fahafantarana mpitsara entina hanindry ireo mpanao famotorana sy mpampiatra lalàna. Andrasana ny fampitam-baovao momba ity raharaha ity sy nitohin'ireo menaka mitentina 17 miliara nogiazana. Iverenantsika vetivety ny fiomanana amin'ny fampidirana mpianatra amin'izao fotoana izao. Mitoetra ny fitetezan'ireo komunina manodidina n'Antananarivo renivohitra. Hivarotan'ireo fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ataon'ny vehivavy malagasy miara-miainga. Ny tao amin'ny komunina Larby Vatosola no nisitraka ny hetsika tamin'ity androany ity izay tafiditra ao anatin'ny fanampin'ireo ray aman-dreny indrindra amin'izao akatoko ny fidiran'ny mpianatra izao. Henri Florian. Amin'izao iray volana tsy hatongava ny fidiran'ny mpianatra izao. Tao amin'ny komina Larby Vatosola indray no nanantanterahany vehivavy malagasy miara-miainga na ny VMMM ny hetsika ara-tsosialy tahaka ny fanaon'izy ireo isan-taona amin'ny alalan'ny fivarotana ny fitaovan'ny mpianatra amin'ny vidiny mirary izay natao fanampiana ireo ray aman-dren'ny mpianatra amin'izao ankatoko ny fidiran'ny mpianatra izao. Tahaka amin'ny fanao isan-taona moa zany dia fanaon'ny VMMM eraky ny nosy zany ny fivarotana izao fitaovam-pianarana izao fanamavanana ny fidiran'ny mpianatra, fanamavanana ireo fandoavan'ny ray aman-dreny ny fitaovam-pianarana zany. Dia tonga eto aminay zany eto Larby Vatosola zany ny anjara fandraisana andraikitra resaka ara-tsosialy izy io dia fanampiana amin'ny izany fidiran'ny mpianatra izany. Dia izay zany no antony nanaovanay an'ity hetsika ity eto Larby Vatosola. Eto zany zao izay no manao an'izay hetsika izay.
Maro ireo ray aman-dreny ny mpianatra no afa-po noho ny hetsika izay ataon'ny vehivavy malagasy miara-miainga ireto. Antony, manala fahasahiranana noho ny fisondrotry ny vidim-pianana ny hetsika tahaka izao ary mora ihany koa ny vidiny ka nahatonga azy ireo resy lahatra nandritra ny hetsika. Nampahatonga anay hoe hividy zany dia le fiainana ety ambanivohitra zany tena sarotra sady enjana. Na vidim-piainana na ny fifidiaran'ny mpianatra iza tena enjana mihitsy dia zaranay izay nisy an'ity zavatra ity. Tena isaoranay mihitsy tena mankasitraka izay fa raha ohatra zao daholo zany tena hita hoe maivana ny ray aman-dreniny mpianatra. Mba rarotina dia izao mba misy mandalo. Fa hitanareo fa rehefa tonga fidiran'ny mpianatra sarotra ihany ane zany. Sarotra ny ohatra zany hoe amin'izany zao mety ho lafo. Dia izao mba hitahita aloha dia raha misy vola dia tonga dia ararotana. Mirary aloha ka, mirary. Dia fa ilay hoe ohatran'ny fanohanana ilay izy. Miezaka hatrany ireo VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga ireto mitety ireo commune mba hamalina ny etaetan'ireo ray aman-dreny. Mitohy isan-kerinandro ny hetsika fivarotana fitaovam-pianarana ataon'ireto VMMM na vehivavy malagasy miara-miainga ireto mandra-pahatonga ny fidiran'ireo mpianatra. Ankoatra ny manodidina an'Antananarivo, misy ihany koa ny hetsika any amin'ny faritra maro. Vaovao fanatanjahantena tontosa tamin'ity androany ny atsapaka ho an'ny isam-bondrona amin'ny lalao iraisana na jeu collectif amin'ny lalao nosy 3-20 izay ho tontosaina eto Madagasikara manomboka ny 5 aogositra zao. Taranja misa 5 ao anatin'izay lalao iraisan'izay no handray anjara amin'ity lalao nosy ity izay ahitana ny lasivavy akoatra ny taranja bola kitra Hilary na Solonay. Amin'ny mampapetrana ny Madagasikara, isika no izany no lohan'ny vondrona rehetra amin'ireo taranja ahitana ireo lalao iraisana na ny jeu collectif mandritra ity lalao nosy ity, izay ahitana lasivavy akoatra ny taranja baolina kitra. Comores, Mayotte ary Maurice no iray vondrona amin'ny Madagasikara amin'ny basket. 5 contre 5 vehivavy, La Réunion sy Comores kosa ho an'ny lehilahy. La Réunion sy Maurice no iray vondrona amintsika amin'ny 3 contre 3 amin'ny taranja basketball ihany ho an'ny vehivavy sy lehilahy. Ho an'ny taranja baolina kitra, Seychelles sy Maurice no iray vondrona amin'ny Madagasikara. Seychelles, Comores ary Maurice kosa no iray vondrona amin'ny Madagasikara. Ho an'ny taranja handball vehivavy, raha toka Comores, Maldives ary Maurice ho an'ny lehilahy. Ao anatin'izao lalao iraisana izao hatrany. Ho an'ny taranja volleyball vehivavy, La Réunion sy Maurice no iray vondrona amin'ny Madagasikara, raha La Réunion sy Maldives ho an'ny lehilahy. Tsy nisy atsapaka kosa ho an'ny taranja rugby lalaovin'olona 7 lasivavy fa ny filaharana tamin'ny lalao nosy farany teo no nanaovana ny fandaharana. Efa vonatra amin'ny 750 i Madagasikara amin'ny fampiatrianona sy ny fiatriana ity lalao nosy andiany faraka amby folo ity, hoy ny misitry ny tanora sy ny fanatanjahantena androany. Fotodrafitrasa maro andraisana izany nefa no mbola tsy vonona sy andalam-panamboarana amin'izao fotoana. Itsika amin'izao fotoana izao efa manao an'ilay pitsopitso ny sisa satria fa mitrangana ny trano ary matanjaka. Satria vita daholo araka lefa no nambarako teo ny asa rehetra sy tokony atao. Samy nanana ihany ianareo rehetra fa samy afaka mahita kosa angambontsika fa nandroso tena androso ny asa rehetra araka nefa voalazanay. Ka raha famanina ny teninao zay dia tsy ho ela angambany alohan'ny cérémonie d'ouverture dia efa vonona tanteraka ny fikarakarana rehetra ary zao androandroany zao dia efa misatara sy mampiseho fa ny comité d'organisation des Jeux des Îles dia mikarakara tokoa ary mipitsopitsony rehetra dia efa zay zao no dinianay amin'izao fotoana zao hoe ahoana ny anatanterahana azy 98% satria nahoana ny 2% ngan'Andriamanitra izy manapaka zavatra rehetra fa raha ohatra ka hoe tsika samy olombelona teny dia teneniko ianao hoe 100%. Disy ve araka izany nambaran'ireo filohan'ny fédération izay nilaza fa tsy misy mandeha amin'ny laony ny fikarakarana amin'ny fandraisana amin'ny ity lalao nosy ity. Mialan-daharana ny akamaroan'ireo mpilalao izay hiatrika ny lalao nosy. Izany ny atleta anatin'ny taranja cyclisme na azakazaka bisikileta araka ny fanambarana trany. Anton'izany tsy fahatombanana amin'ny fikarakarana io. Momba ny lafiny ara-tsakafo eo ihany koa ny fampiantranona. Efa nisy mihitsy azy ireo mpilalao niverinanody noho izany hoy ny fédération ny cyclisme. Andrasana ny tohin'izay fa indrindra ny fahavitan'ireo fotodrafitrasa ara-potoana sy anaraka ny fenitra takin'ny raisam-pirenena amin'ny lafiny rehetra ao anaty ny lalao nosy 2024 ity. Samy manana ny voniny ao anatin'izay fiatriana ny lalao nosy zay.
fa tsy zarizary ny fandraisana karama ho an'ireo mpiasa ao amin'ny fokontany ray any Antsirabe amin'izao fotoana izao. Tsy misy ny fijerena manokana ataon'ny fanjakana azy ireo ireto faran'izay nanamafy fa ny filoham-pokotany sy ny lefiny mazana no misitraka ny tamin'ny karama sy ny maro hafa. Anisan'ireo rafim-panjakana voalohany manakaiky ireo vahoaka eny fotony pra-pokotany kanefa dia anisan'ireo rafim-panjakana zara raha mandray tamin'ny karama raha ny fanadihadiana natao teto amin'ny fokotany Mazoarivo avaratra atao anatin'ny komina Ambonivohitra Antsirabe. Maro amin'ireo mpiasa miasa eny anivon'ireny pra-pokotany ireny anefa no efa niasa taonany maro teo amin'ny fikirakirana ireo taratasy-mpanjakana izay ilain'ireo vahoaka amin'ny fiainana andavanandro. Manoloana izany indrindra dia tokony hisy ny fijerevana manokana atao amin'ny fanjakana azy ireo mahakasika ny tamin'ny karama raha ny fanazavana. Mba jereo reny ety amin'ny fotony satria ny fokotany eny no circonscription administrative de base nefa le fokotany ny tena tsy hita hoe motivena amin'ny fomba ahoana le chef fokotany sy nireo mpiara-miasa rehetrarehetra tsy voajery mihitsy leo amin'le tamin'ny karama nefa mba olona mamelombady amanjanaka ihany koa reo. Tsy safidy fa efa niraisinay hoe ho antso satria antso ohatry ny asa fanompoana any amin'ny fiangonana sy ny rehetrarehetra ihany fa malahelo zahay nefa tsy malahelo koa. Nataoko hoe malahelo zahay tsy mba ohatry ny mpiasa-panjakana rehetra hoe tonga ny 18 dia lasa milahatra vola eny amin'ny trésor. Tsy malahelo koa nefa zahay satria manao soa ny mpiarabelona aminay na dia atao hoe vava raha no fakasitrahana ataon'ny vahoaka indraindray dia isaorana azy foana izany. Maro ireo mpitondra ny fanesy teto amin'ny firenena fa tsy nisy mihitsy ny fijerevana manokana ireo latsamangaka izay miasa eny anivon'ireny pra-pokotany ireny toy ireo mpitantsoratra sy ny mpitambola sy ny sisa raha ny fanadihadiana hatrany. Matetika aza dia ny lehibe pokotany sy ny lefiny hatrany no mahazo ny tamin'ny-karama avy amin'ny fanjakana foibe hoy hatrany ity mpitantsoratra izay miasa eo anivon'ny pra-pokotany eto Mazoarivo avaratra atao anatin'ny komina Ambonivohitra Antsirabe ity. Le miasa amin'ny fokotany tompoko tena enjana nefany mbola andrasana amin'ny mpitondra mifandimby hoe inona kay no mba zavatra tokony ho valim-pakasitrahana omenanay fa zay tena zay asa rehetrarehetra mandeha eo zay entité rehetrarehetra eo mampiasa anay daholo nefa tsy voajery mihitsy zay. Indrindra moa zahay mpitantsoratra tena hita hoe tsy voajery fa ny chef fokotany sy ny adjoint mba misy hoe tambiny kely fa ny mpitantsoratra tena tsisy mihitsy raha tsy zay vola kely amin'ny fokotany mamezana kely anay ka mba manao antso amin'ny mpitondra fanjakana zahay hoe ampidiro anatin'ny personnel ny chef fokotany sy ny adjoint ihany koa ny mpitantsoratra rehefa mba misy ny motivation omenareo satria tsy vitan'ny lehibe an'ny fokotany sy ny lefindrery ny asa raha tsy eo ihany koa ny personnel miaraka amin'ny rehetrarehetra. Araka izany dia manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana ireo mpiasa miasa eny anivon'ireny pra-pokotany ireny mba hijerevana manokana azy ireo indrindra fa ny mahakasika ny tamin'ny-karama. Avy any Antsirabe dia hiverina vetivety eto Andrenivohitra isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. 3 andro aorian'ny fametrahana ny antota taratasy no hivalany fangatahana fanavaozana trano fonenana eo anivon'ny komuna Antananarivo Renivohitra manomboka izao no amorainy ireo dingana amin'izay fangatahana fanavaozana trano izay ho ny talemisana ny fandrindrana ny tanan-dehibe eo anivon'ny komuna Antananarivo Renivohitra araka ny fanapahan-kevitra tapaka teo anivon'ny filakevitra munisipaly Fitinokolo. Afaka manantona vetrany ny guichet unique eo amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ireo olona izay mikasa hanao fanavaozana trano fonenany entina amin'izany proof fanamarinana ny fandoavan-ketra ary afaka mameno avetrany ny antota taratasy. Ny olon-tsotra no afaka mangataka izany fa no an'ny orinasa sy ny association moa zany ny personne morale moa zany dia mila mandeha ny dingana efa misy eto amin'ny fa ho an'ny olon-tsotra rehetra izay mieritreritra ohatra hoe manavao ny lokon'ny trano sy ny sisa dia misy fanamorana koa izay zavatra izay. Ny dossier dia apetraka atao ny guichet unique ihany eo any ianao mameno ny fiche sy mitondra ny taratasy rehetra dia ezahana ho avoaka amin'ny 3 andro aorianan'ny dépôt ny autorisation na réparation anao amin'izay fotoana izay. Zay moa zany no ezahana tona teto amin'ny commune urbaine Antananarivo mba ahafahana manohana ny olona manara-dalàna aloha voalohany indrindra manao déclaration ny asa rehetra izay fanamboarana moa trano. Ankoatra io
isan'ny no amoraina ihany koa ny vola aloha na ny droit eny anivon'ny commune amin'izany fangatahana fanavaozana ny trano fonenana izany. Isany amin'izany ny droit de dépôt sy ny droit de sécurisation mandritra ny fametrahana ny antota-taratasy. Ny resaka réparation kosa izay fanamorana izay dia droit de dépôt sy sécurisation ihany fery no aloha 100 000 ariary droit de dépôt sécurisation 6 000 ariary koa dia izay ihany no alohan'ny olona fa tsisy droit de voirie ny réparation mba ahafahan'ny olona manao investissement kokoa zany any amin'ny fanatsarana ny tranony sy ny fananany moa izay fotoana. Tapaka teo anivon'ny filan-kevitra munisipaly farany ity fanamorana ity izay hiatravetrany ho fanampiana ireo mponina eto Antananarivo. Anvelany ivoro mipitarika eo anivony CEDEAO ny alakamisy ho avy zao hiresahana mikasika ny zavamisy any Niger ankehitriny. Tsisy arak'izany ny fanitsihana ireo tafika na efan'ny farany. Aza ny fiam-potoana nomena ho an'ireo nandrombaka ny fahefanany an-toerana ny CEDEAO izay nitaky hatrany ny amitsorana ny filohan'ny pirenena Mohamed Bazoum. Hatramin'ny afarany ultimatum izay napetriky ny CEDEAO nangataka ny anakatonana ny faritra nabakabaka ao Niger ireo putschista. Tsy misy ireo fiaramanidina mandalo ao amin'ny faritany amin'izao fotoana. Misy ny sondresaka amin'ny mety sy ny fanafiana tafika avy any ivelany raha ny fanambarana natao. Hatreto, mpikambana 3 avy eo anivon'ny CEDEAO no efa nanao fanambarana ofisialy i Senegal, Côte d'Ivoire ary Nigeria fa efa vonina anetsika ireo miaramilany raha toa ka misy nitranga fanafiana ao Niger. Nanda amin'ny fanetsehana ireo miaramilany ankilan'izay ny tao Tchad. Nilaza ho vonina hanampy ny Niger ihany koa i Mali sy Burkina Faso. Etsy andanin'izay manohana trano ny CEDEAO ny Frantsay ary mitaky ny amitsorana ny filoha Mohamed Bazoum izay nalanan-keriny hatramin'ny androany. Ny farany eto ihany koa ny fiarahantsika ho an'ny androany naiza misy anao akasitrahana ny fanjohinao ny fahitalavitra kolo tao anatin'izay minitra maro nitondrana ny fampalalam-baovao zay manapitafa ho amin'ny manaraka indray tombo kilasy tombo vavy aloha tompoko. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Nivava. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF nanulcha wanao teo ny fampalalam-baovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.